moa no alalan'ny maro zany eo am'izay mahafidim-panentana izay dia misy afatra zany zay nampitain'ilay mpahariny zavatra rehetra mampitaina amin'ny alalan'ny fidim-panentana sy ireo miaraka aminy zany. Ma zany no fampihavanana sa malagasy am'izao fotoana izao dia tsara le izy fa saingitara. Ary le izy tsy avy amin'ny baikon'Andriamanitra intsony zany nanaovan'ireo an'le hetsika fa initiativan'izy ireo personnel zany. Dia efa tsy akasitrahan'Andriamanitra intsony zany le izy am'izao fotoana izao. Ka raha ohatra zany ny FFKM am'izao fotoana izao ka manao zavatra indray manova zavatra am'izay akôry efa nifanarahana tamin'ny international dia mampiditra ny vahoaka malagasy any amin'ny kizo indray zay zavatra zay. Malagasy reka zany dia zao ho anay zany mampandinika sy mpahalala dia ireo communauté internationale ireo mihitsy no tena atao hoe fototra mampisy ny olana maneran-tany zany satria misy fikambanana miafina zany zay hoe manao zay ikorontanan'ny firenena anankiray milamina mba hahatonga azy ireo hitady vahaolana. Dia avy eo zany le vahaolana zany rehefa mitady an'le vahaolana am'izay reo ny vahoaka dia ametrahany izy ireo am'izay an'ilay fepetra enjana be. Dia avy eo tsy afaka miala amin'izy ireo intsony zany zay olona nanaiky an'ilay fifanarahana ataony fa feheziny ny fepetra sy fatorany ny fepetra iny. Ka nipetraka mihitsy tamin'ny maha hoe ray aman-dreny ara-panahana azy hatrany am-piandohany dia nanao ny fampihavanana avy hatrany tamin'ny vahoaka malagasy rehetra zany hoe tsy nampidirina tao anatiny mihitsy zany aloha le communauté internationale fa izy ireo mihitsy nanao ny fampihavanana hatrany am-piandohana nanao ny fandaminana hatrany am-piandohana dia tsy nisy an'io accord zay efa natao tamin'ny communauté internationale io. Am'izao fotoana izao zany izy ireo manao zavatra indray manao hetsika miaraka amin'le accord efa natao tamin'ny communauté internationale ka zay zavatra tafavoaka eo zany ka tsy mifanaraka amin'ny accord zay efa natao tamin'ny communauté internationale io dia tsy hoeken'ny communauté internationale mihitsy nefa raha vao ohatra zany mivadika amin'le fifanekena zay efa natao tamin'ny communauté internationale ny vahoaka malagasy dia ho presen'ny communauté internationale ary mety efara amin'ny fampandefasana tafika iraisam-pirenena mihitsy aza eto Madagasikara am'izay fotoana izay anery ny vahoaka malagasy anao anatanteraka hatramin'ny farany le fifanarahana zay efa nifanaovana zany ary zay ny tena zava-doza. Zay raha nahatonga anany tena trany am-piandohana hoe tafiditra ao anaty velam-pandrika tanteraka Madagasikara sy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana izao. Mpafantatra ny vahoaka malagasy rehetra ireo mpamitaka le ao anatin'le tambajotra manao zay ampisy zava-doza eto Madagasikara sy ny fomba hoentin'izy ireo mamitaka anazy manatanteraka ny asany. Dia ireo zavatra eo nefa zany tsy azo ampahafantarina tsy mety ny ampahafantarana anazy zany any amin'ny aneo manjery sy ny sisa fa raketina ao anaty CD izy ireo. Dia ny CD zany efa misy ny volume 1 sy ny volume 2 ary ny volume 3 zany am'izao fotoana izao zay mampahafantatra an'ireo tambajotra ireo sy ny politikany hoentin'ny manatanteraka ny asany eto Madagasikara. Dia mariako satria be dia be no miteny fa hoe varotra n'io CD io fidim-panentana ny CD rehetra zay navoaka ny fidim-panentana hatramin'izay tompoko dia tsy namidy ary tsy amidy fa fanampiana kosa sy fanohanana no angatahana vahoaka malagasy rehetra am'izao fotoana izao satria nahoana mila fanampiana fidim-panentana am'ireo zavatra maro zay mbola ho ampahafantarina ny vahoaka malagasy mba hisorohana an'ireo zava-doza tsy ho tanteraka eto amin'ity Madagasikara antsika ity.